Mampahitanay zavatra ianao zay reny ny sofinay nefa hitanay ao amin'ny fanahinay. Misaotra Jesosy fa mbola mampanambara foana ianao nizaniza mpanomponao mitsangana eto. Teny zay miova, teny zay miatsara isan'andro, teny miavao isan'andro mandeha araka an'izay katsahanao ho anay. Misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy, misaotra ny amin'izao fotoana izao ahafahanay mianatra, ahafahanay mahalala bebe kokoa momba anao. Makasitraka ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny teny amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra Tompo. Alléluia. Miaraba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Minao fa misy etaetan'Andriamanitra vaovao indray any anatintsika amin'izao marain'izao. Mazava be ny zavatra voalazan'Andriamanitra teny ambavany mpanompony teo. Ny fanekena sokafan'i Jesosy dia fanekena tsara lavitra. Tsy mila rahan-javatra hafa na rahan-biby na rahan'olona ho alatsaka ampiny rahan'i Jesosy. Dia asio fitsarana ny anatinao any fa afaky ny odioviny rahan'i Jesosy ny fieritreretanao. Tena ngeza be mihitsy zany satria raha vao maloto ny fieritreretana dia potika ny sambo ny finoana. Inona moa? Milentika. Dikan'izay miara-miasa amin'ny fahadiovan'ny fieritreretanao ny finoanao. Mianara tsy mora misaina zavatra ratsy. Mianara misaina zavatra tsara. Tsy optimisme zany fa fanaovan-tsoa, fahatsara-panahy, fahatsara-toetra. Le toetra tsara an'Andriamanitra avy ao anatinao no mahatonga anao lasa misaina tsara. Dia izy tsy hoe misaina tsara tsy misy Andriamanitra ianao fa misaina tsara miaraka amin'Andriamanitra. Dotsika nofahofatanana dia mbola nokatra ny fotsika kasitraka an'Andriamanitra sy saotra azy. Maraina maraim-baovao, maraina tsy miverina indroa, maraina fakely indray ty androany ity, maraina misy ny famindrapon'Andriamanitra. Tontolo andro men'Andriamanitra iraviravonao aminy. Misy zavatra tsara voahomana androany ary tokony hifanena aminao. Misy zava-baovao tokony hitranga androany tokony mifanena aminao. Ny tsiron'ny androany tsy ho hitanao raha tsy miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Isaoran'Andriamanitra izao maraina izao, isaoran'Andriamanitra fa sensible amin'ny fanahinao dia voatarika ianao ho tonga eto. Tsy misy mahay manantona ho Jesosy raha tsy efa natao amin'ny raiko avy any an-danitra. Isaoran'Andriamanitra fa Jesosy ankiony teny fa izay manantona azy tsy mba ho lavina mihitsy. Mankasitra azy ny amin'izao maraina izao, misaora azy ny amin'ity semaine ity. Misaora azy satria tsy hoe efa tanteraka sy feno avokoa za rehetra mety mba irianao ny amin'ny fiainanao. Tsy izay no mahatonga anao misaotra fa ny antony fisaoranao dia satria misy Andriamanitra mife, mijery, miahy sy mikarakara amin'ny fiainanao. Isaory an'Andriamanitra le tsy takatry ny saina, le tsy takatry izao tontolo izao fa nomen'Andriamanitra fahatsapana ny anatinao any fa efa miasa Andriamanitra na tsy hitany masinao azy amin'ny fiasany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izao maraina izao. Ny tsiraray avy izay tonga eto dia ianao no nitarika. Misaotra ny amin'ny sekoly, misaotra ny amin'ireo teny manangana, mampatsiaro, mamelombelona, manasitrana, manamboatra ny any anaty, tonga fahazavana, mampahazava ny sainay, atonga anay ho kely saina ho tonga hiendry, atonga anay hitomba ny fahatahorana anao, atonga anay tena halala bebe koa fa tena hety tokoa ianao na tsy hitany maso azy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ary anatin'izao sekolim-panasitranana izao dia fantatray fa miasa eto ny teny-panasitrananao sy ny herim-panasitrananao. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahazo toerana vetivety ary. Manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsiraray avy ary inoko fa izay fiadanana izay dia ho voatahiry ao anatin'ny fotsika miatrika ny andavanandro misy mahafinaritra ary misy tsy mahafinaritra. Lohahevitra androany dia omena lohateny hoe tonga saina ny amin'izay nomanin'Andriamanitra. Tonga saina ny amin'izay nomanin'Andriamanitra. Fataro
fa samihafa ny secret sy ny révélation. Ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha araka ilay voamarika teo hoe aza mijanona any amin'ny taloha tsony ianao fa efa navaozina ho tonga vaovao le tsara lavitra ho anao. Fa ireo olona tany amin'ny testamenta taloha tsy mbola nahazo révélation fa nahita secret. Satria ny fanamasina no mitondra ny révélation manondro an' Jesosy. Melohan'ny tongavan'i Jesosy zany mety nampiasainy fanamasina ny olona fa tsy mahafantatra hoe fa manina izy ny teneniny. Isaia zao tena anisany hoe nanoratra faminaniana mahakasika amin'ny fiaviany Mesia, fa be dia be tamin'ny zavatra soratany na izy ary tsy nafantatra hoe inona le izy. Ary aty amin'ny epistily no manambara hoe nosoratana izy ireny ozy izy tsy ho andro zareo fa ho antsika ty aoriana. Rehefa nandray teny mpaminaniana zao Isaia hoe hiteraka ny Virjiny, dia mety alaim-panahy Isaia ny teny hoe ngamba ny tian'Andriamanitra ho tenenina dia hoe ankizy vavy tanora manambady, angamba fa hoe ngamba tsy teny hoe Virjiny. Hitanao le saina maolona manatsatso le teny tsy azo. Rehefa tsy azonao zany le teny dia alaim-panahinao anatsatso an'ilay izy amin'ny fomba lojika. Fa rehefa ny teny Andriamanitra hoe ny Virjiny ho bevoka dia ho teraka, dia tsy ho hitanao ny fanazavana an'izay fa efa mibotsina ny kibo voagaga ianao. Maria resaka io zany fa tsy ianao ianao tsy bevoka tsy manambady zany tsoa, fa exception anankiray tamin'ny nahatongavan'i Jesosy, misy déviation matsy. Dia itsitsika daholo ny déviation reny. Aleo le lalana manitsy ofisialy ihany fa le déviation tsy mety. Be dia be ny zavatra nampanoratana ny Isaia, na Isaia ary tsy nino. Isaia zany tonga dia nisoratany daholo fotsiny le izy, tsy voatery hoe zay azo no soratany sy nampitainy, fa zay nomen'Andriamanitra no nampitainy, fa be dia be tamin'izay soratany na izy ary tsy azo ny akory. Rehefa tonga Jesosy vao nazava hoe aitokoka Jesosy tonga teto ambony tany, tao amboaka na vehivavy anankiray atao hoe Maria, izay Virjiny vita fiancé fa mbola tsy vita mariazy. Tsy mampino zany, fa zany no nitranga. Misy zavatra be dia be ny tsy mampino anao fa tenenin'Andriamanitra. Miangavy ianao aza ampidininy izay dingam-pinoana izay, apetrao foana Andriamanitra eo amin'ilay mahay manao izay teneniny fa aza avela ho voafafany izay hitan'ny masonao isan'andro le zavatra no teneniny. Rehefa mandeha fotoana dia mamafa ny finoana ao anatinao zavatra hitan'ny masonao sy ny vaovao reny sofinao. Fa za te hilaza nefa ty taona ty taona tsara ho an'ny zanak'Andriamanitra. Ty taona ty mety mampiferinayna ny économiste. Ty taona ty mety mampatahotra ny mpampiasa vola. Ty taona ty mety tsy haiko inona daholo ny zavatra mety mitranga any amin'ny toeran-kafa sy tsy haiko hoe aiza. Fa ny zavatra azoko antoka dia zao, eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao androany maraina. Misy famelombelomanomanao eto androany maraina. Ahakasika amin'ny fiainao izay rehetra mahakasika anao ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy haiko izay manjo any, fa ny manjo eto no teneniko anao aloha vavolombelona, voninahitra, fandresena, valim-bava. Zany no ataon'Andriamanitra eto indray androany maraina, satria mangetaeta azy ianao. Tsy maintsy averina zany. Indraindray mitady ho kivitsika miatrika an'le lalana, nefa Andriamanitra manomana anao ho voatefy tsara hazaka an'le vokatra. Fa tsy le lalana, mety mandoha ianao eny an-dalana, tsy manino hereto kely hoe vedety fa ho tonga any amin'le anina ianao. Ho tonga any amin'le destination ianao. Fa mirary mba hazaka lalana ianao manomboka androany tsisy mal de mer zany tsony, minaran'i Jesosy, tsisy mal de vol. Tsodranao anao andana manidina, minaran'i Jesosy. Alay vaingana ny vizahanao, fidio ny billet dia andana aingana dia miverena kosa avy eo. Malaila anao zay raha lasa ela loatra any ianao. Na mba ataontsika herintaona tsy manino fa mba miverina ianao avy eo. Alleluia. Meko anareo avy eo ny pointure koa, tahiny tompo ianao. Hitahanao Jesosy. Alleluia. Aleo sy nafimezana kely voamaraina fahaizako hoe dia hiatry tontolo andro hoe dia miferiferina iny eo. Anao zavatra Jesosy. Mety efa tsy mampino intsony zany fa te hiteny aminao atao visan'le mbola mino an'izany ianao androany maraina. Tehirizy izay solika finoana izay. Aza vela isy antony ahatonga anao hisalasala ny amin'izay nitenen'Andriamanitra. Ohatrany tsy mampino fa te hilaza aminao mbola mahatoky Andriamanitra ao amin'ny teniny hatateraka an'izay nilazainy sy nampanantenainy. Samy hafa ny secret sy ny révélation. Ny révélation dia manondro an' Jesosy.
rehefa tafiditra ao anatin'ny olona ny fanamasina dia no amoraina ny fanokafana ny révélation manondro an' Jesosy. Dia ireo mpanompon'Andriamanitra nahita sekreta ao amin'ny testamenta taloha lasa nazavain'ny fanamasina teoriana ny endriky Kristy teo amin'ireo mpanompon'Andriamanitra tany aloha ireo. Izay midika zany fa ny révélation manondro an' Jesosy dia ny fanamasina ny nanambara azy aty amin'ny testamenta vaovao. Raha ny tokony ho izy zany dia tsy tokony hisy hoe révélation mahakasika amin'ny fitahian'Andriamanitra. Tsy tokony hisy zany. Satria révélation mahakasika an'i Jesosy ihany no atao hoe révélation. Inona no mety ifandraisan'ny révélation mahakasika an'i Jesosy sy izay mety ho etaetanao mba ho afakozona sy mba ho voatsodrano amin'ny androm-piainanao? Anankiray no meko anao vetivetoina andro hamanao dia iriditsika amin'izay hoe tonga saina amin'izay nomanin'Andriamanitra. Izay miantona amin'ny hazo izy ny tenin'Andriamanitra dia voaozina. Dia Jesosy nanaiky hiantona eo amin'ny hazo eo amin'ny toeranao. Raha tokony ho enao no ahantona eo avy amin'ny betizy ataonao sy ny tsy mety ataonao, dia Jesosy naka an'ilay toeranao dia enao tsy miantona eo tsony fa izy miantona eo ho anao. Dikan'izay izy no zonona enao voata. Tsy avy amin'ny zavatra ataonao zany ny tian'Andriamanitra hitahinanao, fa avy amin'izay efa niaretan'i Jesosy ho anao tsy azo zonona ianao, satria le fiaretan'i Jesosy miantoka ny tsodrano-pahatsarana eo amin'ny fiainanao ray amanontolo. Mino fa misy olona mety mametraka fanontaniana, efa ela paster namonjy sekoly, sao dia mba misy ozina ary ny fiainako. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia efa nentin'i Jesosy le ozina. Raha maheno tsara tsika. Tena akaikinao mety tsy ozina tsony le izy hoe fa lesona tsy azo hoe. Amin'izay zany sekoly. Satria any amin'ny sekoly, aty amin'ny sekoly no miakompanie anao Andriamanitra mba ho hainao niaraka aminy. Tsy ampiny te hiaraka aminy, fa mila miditra ianao mianatra miaraka aminy. Tsy ny mpianatra ny teny hoe zao ampianarina, fa ny mpampianatra ny mampianatra. Tsy za le mpampianatra fa Jesosy. Ny mpampianatra dia Jesosy no miteny hoe ty le tsy hainao dia ho ampianariko anao. Amen. Job 29:4 amin'aran'i Jesosy. Eny, tahaka ny toetro fony ao mbola fararano, raha niseho teo ambony laiko ny fisakaizan'Andriamanitra. Hoy Joba, nyresaka hoe Joba hoe ny secret nomen'Andriamanitra azy, ary inoko fa zay natonga azy niainan'ireny vavolombelona ireny hoe anisan'ny olona nanan-katao sy nanan-katokony izy tany amin'ny firenena tany antsinanana, avy amin'ny fahaizany niaraka tamin'Andriamanitra. Fa tia teny aminao fa tsara lavitra noho izay le nomanin'i Jesosy ho anao, satria Joba nanan-karena fananana fa ianao afaka ho tonga tahaka an'Andriamanitra manan-karena famindrapo. Amen. Jaona 5:39 anaran'i Jesosy. Dinianareo ny soratra masina ataonareo fa ao aminy no ananareo fiainana mandrakizay, ary ireny soratra masina ireny no manambara. Ninona teny vakinao ka tsy manambara an' Jesosy dia tsy handraisanao fiainana. Samy hafa ny fampaherezana sy ny famelombelomana. Ny teny rehetra ao anatin'ny Baiboly sy ny soratra masina, tahaka an'izay mety nosoratana tamin'ny Abrahama, na Jakoba, na Mosesy, na Davida, dia ampaherenao reny. Zay no mahatonga ny olona akaiky be mora mandray testamenta taloha rehefa reradreraka eo amin'ny fiainana. Satria akaiky be l'exemple tsy dia tena misy zavatra rapana be. Jesosy ina rehefa tonga to dia zavatra rapana be ndresany. Ty misy mofo. Wow, fa tsy mofo ty. Tany amin'ny testamenta taloha, iny misy mofo dia hohanina, tsisy hoe zavatra lavitra be zany. Fa ny Jesosy tonga dia ty mofo ty, nofo ty, za ty, mila hohaninareo. Dia raha vao tsy miaraka amin'ny fanamasina ianao, dia mety hiverin-dalana. Fa raha za ianao tsy miverin-dalana, misisina misy zavatra tsy azonao aza, dia mangataha amin'ilay nanomen'ilay révélation dia Andriamanitra mba ho azonao le tia ny tenenina aminao, mba tsy ho bloquenao amin'ilay tianao ho eno avy aminy. Teo izy Jesosy, azonareo le fiainana raha vao voarainareo ny révélation momba vao manokatra Baiboly nareo.
raha manokatra salamo zany ianao ka tsy mahita Jesosy eo amin'ilay salamo izay vakianao, dia mety mahery ianao vita ny famakiana salamo fa tsy velona. Satria nitokana lalana hitondra famelombelomana ho amin'ny fiainanao sy ny fiainam-panahinao dia Jesosy irery ihany. Kaza mionona sy mijanona eo amin'ny fampaherezana mahakasika ny olona ny testamenta taloha izay ampaherenao, fa midira aty amin'ny fahafantarana an' Jesosy izay hitondra fahavelomana ho anao. Teneno akaikinao, atao inona ianao mahery fa maty hoe? Teneno hoe, teneno tsara fa talata voamarina antsika izao mbola feno hery tsara ianao. Tsy excuse koa rehefa zomariva koa efa tapitra semaine mbola feno hery koa ianao e. Amen. Possible ianao mahery, courage fa maty. Fa raha vao tonga Jesosy nanambara ny tenany izy, tsy possible ho maty tsony ianao fa tsy maintsy velona. Andro amin'ny maraina, velona ny finoana ao anatinao. Andro amin'ny maraina, velona ny fanantenana ao anatinao. Andro amin'ny maraina, velona ny vision. Misy vision zay, tena nirehatra ianao fa iny. Andro any na ianao tsy teresaka lizy. Aza resana tsony za pasitera fa manomana fehivim-papakatra sisa. Te laza aminao a, mba vola vitan'i Jesosy le izy. Aza leo avy amin'ny tsy fahitanao an'ilay izy, mivereno tren'Andriamanitra dia teneno izy a, ty le niteneninao a, tsy maintsy mitsanga iny a, na tsy takatry ny saiko aza, velomiko avao indray ny zavatra rehetra atao anatiko a, velomiko ny etaeta ao anao isa-maraina, velomiko ny fitiavako ny teninao. Teneno akaikinao, raha vao tsisy Jesosy hoe a, mety mahery ianao a, mety mahita voninahitra, mety mahazo valim-bavaka, mety mandresy a, fa tsy velona hoe. Avereno tsy velona hoe. Dia hitantsika ao anatin'izany fa tsy dia any aminao mandresy loatra ke zany tena programan'Andriamanitra fa ianao velona. Tsy dia any amin'ilay hoe inona ilay manjo anao ilanao ny tanany, efa lavitra be ny fijerin'Andriamanitra, ianao ho velona. Jaona 15:26 amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona anambara ahy. Ny fahafahanao mitakosona sy miara-miaina amin'ny fanahy masina sy ny fanokafanao ny ao anatinao handray révélation mahakasika an'i Jesosy, mahatonga ny fanahy masina irevelenao ny momba an'i Jesosy. Nao zao raha miteny fanahy masina, tareo ahita ny sekret amin'ny fitahin'Andriamanitra sy ny fanambinina mba tsy ho ritra tsony ny any anaty am-paoziko ary tsy ho ampahorin'ny vola tsony ahy. Eo mpamakiana ilay baiboly ianao a, tsy mamaly ny fanahy masina. Fa ianao no mikaroka dia ohatran'ny mahita tokoa ianao hoe mila mamafy, mila manome, mila miasa, mila masoto, matsiaro ny sahirana. Dia fanahy masina io zany tena gaga hoe tsy zany mihitsy ny tiako raisiny. Ianao amin'io zany efa tena sondrina be, efa 4e page, efa chapitre, efa tena avoaka boky ty fa ilay zao tontolo zao ty. Fanahy masina efa miteny hoe tsy zany ny tiako tenenina aminao hoe, fa ianao no misisika satria zay no mandresy lahatra anao. Fa rehefa voarainao amin'izay le révélation dia manomboka misokatra ianao hoe Jesosy a, marina fa ohatrany hoe misy ny tsy ampy, misy ny ilaina, misy ny zavatra rehetra manjo eo amin'ny manofo a, fa ianao ny teny fa zay révélation manondro anao no mitondra fiainana. Mba hampafantara ireo révélation manondro anao ao anatin'ny ty, tena tonga dia mahazo aina fanahy masina ndao arany e, satria nangataka ianao, satria nangetaheta ianao. Misy ifandraisan'ny etaetantsika zany, ny fahafahan'Andriamanitra mampafantatra. Andriamanitra zany tsy mampafantatra ny tena fotsiny tsy zany. Eo izy tsy voatery miteny, eo izy tsy voatery miasa, eo izy tsy voatery mahazo aina, ambara-pahatonga anao ho tonga saina. Aika moa tokony ho Jesosy no etaetako, dia manao vavaka ianao, tompo misy zavatra tiako hiova atao anatiko. Fotra mba angetaheta ny anankarenina za zany rehefa tena dinihako hoe mandeha ny amaina sy ny aleloia sy ny fiankofana sy ny tarina, fa ohatry ny any anaty any a, tena mbola te hanana an'ilay zavatra. Nefa ianao miteny fa tsy zay, ampio hanovany any anatiko zany. Matoa ianao miteny hoe tsy zay, dia za mila manaiky hoe aiza zany ny tokony hametrahako ny faniriako sy ny etaetako. Dia manomboka eo jerevan'Andriamanitra aloha raha etaeta marina le izy, sady devoara voarainao avy amin'ny pastera. Fa raha vao heverina fa devoara le izy a, dia tsy mamaly indray koa Andriamanitra, satria na ianao arkay a mandray an'ilay izy a ho zavatra tsy maintsy atao, fa tsy tonga ho zavatra tena irinao.
Jaona 17:3 anaran'i Jesosy ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina ary Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ny tena marina zany ny sekrean'Andriamanitra anatin'ny Baiboly sy ny tenin'Andriamanitra iray manontolo dia Jesosy. Raha misy zany atao eto anatinao inona mihitsy ny tena sekre amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra Jesosy mivaliny. Jesosy mivaliny. Averenao amin'ny Jesosy ny sainao, ny fonao, ny fifantohanao sy ny lesona rehetra na inona na inona. Alléluia. Deo tsika hijery anatin'izao sekolim-panasitranana izao ary hoe aiza le révélation omeny Jesosy atonga antsika ahita azy andray fiainana ao anatin'ny lalam-panasitranana. Sokafantsika ny Marka 9:9 ny 2:20. Iala tany an-trano nangatsika fo nyresahan Jesosy dia mafana. Marka 9:9 ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tany Betsaida izy ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka aminy anendry ilay jamba. Ary nitantana an'ilay jamba Jesosy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nororany ny masony ka napetrany tamin'ny tanany dia nanontaniany hoe izy mahita zavatra va ianao. Raha toy izy tsika io dia nahiratra ilay jamba tao aorianan'ilay fifampiresahany sy fiaonany tamin'i Jesosy. Ny leson'androany dia ny hoe Jesosy nitantana azy aloha vao nanasitrana azy. Ny mahamaika fanasitranana, ny ao am-pon'Andriamanitra tiany mba ho angatahanao avy aminy tsy tonga dia sitrana aloha fa fitantanana. Fa raha mangataka fanasitranana ianao mety hitranga ihany fa manjary lasa diso an'ilay tena tian'Andriamanitra omenanao dia ny fitantanany. Ny tanany mitantana zany dia tsara lavitra noho ny tanany manasitrana. Raha manaiky ianao ho tantanina dia tsy tokony ho olana izay mety ho fanasitranana andrandrasanao avy aminy. Eto amin'ny resaka fanasitranana mety ho ny vatanao, mety ho ny fiainam-panahinao, mety ho ny tokantranonao, mety ny asa mandrarahanao, ireo rehetra mahakasika ny mombanao ka renao ohatry misy aretina manafika izany. Dia misy ilay fanasitranana, haintsika izay leson'izay, fa alohan'ny fanasitranana fitantanana. Avereno, alohan'ny fanasitranana hoe fitantanana. Matetika ny olona rehefa miresaka fitantanana dia hoe tavaverina fa mazangazy ampianakavy kely, tena nitantana ny DNA ny tompo fa tsy vaky ny pneu. Mety anisan'izay. Fa ny tena fitantanan'Andriamanitra dia ianao ny fiainanao mihitsy no entiny any amin'izay direction mahasoa anao avy aminy, fa tsy le tsara heverinao avy aminao. Le mahasoa avy aminy tsara lavitra no le tsara eritreretinao. Teneno akaikinao ianao misaina tsara no avinao hoe teneno izy. Mety zany hoe fa tsy ampy hoe satria Andriamanitra hoe misaina tsara lavitra hoe ho anao io hoe ao ambadika io zavatra lalovana ohatry ny tsy mety mahafinaritra io, ohatry saintsaino ny fisian'Andriamanitra manomana an'ilay tsara lavitra dia miombona amin'izay fahatsaran'Andriamanitra izay tonga anao tsy ho kivy miatrika an'ilay lalana fa ho korazo mahita an'Andriamanitra mitantana. Amen. Maneke ho tantanina. Tsika ane tsy mahita lavitra noho le mpitantana. Izy ny mahita lavitra afaka hanoro anao ny lalana. Matoki azy ianao na dia miatrika zavatra ohatrany tsy tianao ary androany. Isaora izy fa zany no ampianarana fa sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho atsika. Fiaina mpisaorana. Le fiaina mpisaorana avy amin'ny fahatsapana fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary tsara izy ireny ka tsy tokony ho lavina rehefa raisina amin'ny fisaorana. Tena kaikinao ao ambadika kely ao hoe
manomana zavatra tsara ho anao Andriamanitra hoe tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Zany fahatsaraan'Andriamanitra zany hiazona anao tsy ho kivy mandritra ny androm-piainanao. Tsy voatery ho tsara daholo ny anao mitrangy. Manao planina be anao herintaona, tsefitra. Dia raha voapetraka ao amin'ilay nitsefitra ny fonao dia mitsefitra miaraka amin'iny ny fonao. Ary mitsefitra miaraka amin'iny koa ny fononao. Ary nalevina niaraka tamin'ny Lazarosy tany koa ny fonon'ny Maria sy Marta. Anisan'ny nampitomany an'i Jesosy satria efa teo izy fa ny finoana niaraka amin'ny Lazarosy ny fatipatotra tanaty lamba-paty tany am-pasana daholo. Fandroany maraina, nizaniza tonga eto, mety efa maty ny fononao satria maty Jesosy ho anao, velona ianao androany. Ary velona ho azy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fiombona nara-pitantanana amin'ny teny frantsay dia hoe communion directionnelle, tsy ianao ny directeur fa izy. Hitantsika rehefa avy ao, ianao sy directeur fa serveur. Cher, malala eo masina zany serveur. Manandanja, valeureux. Dika le veur mbola hitantsika eo, dikan'izay fa le cher aloha rehefa hitantsika. Fa maninona ny nentin'i Jesosy ivelan'ny tanàna le jambo hositranina tokony hositranina ao an-tanàna. Satria ny mahazatra dia ao an-tanàna. Fa ilay tian'Andriamanitra hitondrana ivelan'ny tanàna. Misy zavatra tsara lavitra ivelan'ny tanàna. Ny ankabeazan'ny olona sy ny daholobe fotom-pisaina mba hoaka tamana ao an-tanàna. Fa Andriamanitra analanao amin'ilay mahazatra maha-olona ao an-tanàna, hitantana anao ivelan'ny tanàna fa any izy no hikarakara anao. Jesosy mitantana anao, ampiala anao amin'izay mahazatra mahajamba anao. Zay no mahatonga antsika tsy mampitafiainana amin'ny fahazaram-bahoaka. Tenenina akaikinao, tandremo ny fahazaram-bahoaka hoe. Inona dikany hoe fahazaram-bahoaka? Fahazarana manavanana ny vahoaka sy ny daholobe. Ianao tsy tokony ho tratra ny effet de masse. Zany effet de masse zany misy olona miazakazaka dia miazakazaka miaraka. Tsy fantatra n'inona? Misy inona ianao efa miara-miazakazaka amin'ilay olona. Ratsy be zany. Sanatria makany naty antsana zany le vagy. Dia ianao zany tsy mahakontrôle anao fa mandeha fotsiny. Misy olona tantara fa rehefa le misy fotoana le misy somary misy ohatrany hoe grève kely eto amin'ny firenena. Dia misy olona dia tamiko hoe izy tsy fantatra. Fotro to dia miara-miara mandeha maraka. Ianao ohatrany tsy tonga saina hozy izy. Fotro miara-miara mandeha amin'ny olona eny. Zay le effet de masse. Zay le fahazarany vahoaka. Fa Andriamanitra te hitantana anao any amin'ilay tsara lavitra no le tsara heverin'ny vahoaka. Ny tsara lavitra ao anao, izy mitantana anao, enao manaiky ho tantanany, miala ao amin'ilay tanàna fen'olona be, misitaka any amin'ny toerana tsisy olona fa any Andriamanitra afaka ampifantoka anao hibanjina azy irere. Matoy exemple io no omeny Jesosy ny fahajambana zany azo ampahiratana, ny aretina zany azo tranina, ny reraka zany azo atsangana, ny kivy zany azo ampahirezana, ianao io zany azo atao tafavoaka. Tainy tompo zany ianao. Fa toy izy Kristy tsy mbola eo fa fahasoavan'Andriamanitra, misy fahazarana tiako ihany ao anatinao. Fa maninona no nivelan'ny tanàna? Satria misy zavatra tsara lavitra ao ivelan'ny tanàna. Ny ankabeazan'ny olona tamana ao an-tanàna. Fa Jesosy mitantana anao, ampiala anao amin'izay mahazatra mahajamba anao. Ohatra amin'ny fahajambana izay sitranina andro maraina. Maro amin'ny olona ny badenina eo amin'ny fahamamian'ny valim-bavaka ao an-tanàna. Fa tsy mba mangetaheta ny fahamamian'Andriamanitra mpiainy vavaka sy mpamaly vavaka ivelan'ny tanàna. Salamo 65 dia manambara amin'aran'i Jesosy hoe ry mpiainy vavaka ianao no atony ny nofo rehetra. Jauna 11:41 o Jesosy raha eo misaotra anao fefa niaino ianao. Mpiainy vavaka Andriamanitra. Ny daholobe ao an-tanàna. Zay le valim-bavaka andrandray ny daholobe. Fa misy ny ivelan'ny tanàna, ny loharan'ny zavatra rehetra miditra ao an-tanàna, izay ilain'ny olona sy ampiasain'ny olona avy any ivelan'ny tanàna. Raha misy karaoty tonga ao an-tanàna dia avy aiza le karaoty? Avy any ivelan'ny tanàna, satria ny ivelan'ny tanàna le tanimboly fototry le legioma ho ao an-tanàna. Mampitodika antsika mandrakariva amin'ny fanamasina hita fa Jesosy ny loharan'ny famonjena mandrakizay. Amen. Misy tsara lavitra no fanasitranana Jesosy.
zay mahatonga azy milaza amin'ny Luc 5:31 tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Ny voambolona rehetra ampiasain'i Jesosy dia miteny daholo. Eto izy tsy nampahery hoe tsy ny finaritra ny mila fanafody, na hoe tsy ny finaritra ny mila fisabono, na hoe tsy ny finaritra ny mila fanasitranana, fa ozy izy tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody. Mampitodika anao ho an'ny aminy izy mba hatonga anao tsy handrandra zavatra, fa hatonga anao mianatra miandrandra azy. Amen. Misy tsara lavitra no fanampian'Andriamanitra, izy mihitsy no ampy. Zay mahatonga ny Luc 12:31 miteny hoe ka tsy ao aloha ny fanjakany dia hanampy anareo zany rehetra zany. Le fanampiana tsy miteny manoloana ny fisiny ao anatinao manaraka avy ao aoriana iny, fa ka tsy ao ny ahafahanao mifankahita amin'ny fisin'Andriamanitra ao anatin'ny fonao. Misy ny fanjakan'ny lanitra mahazatra ao an-tanàna, fa misy ny fanjakan'Andriamanitra tsy mahazatra ivelan'ny tanàna. Misy ny valim-bavaka mahazatra ao an-tanàna, nefa Andriamanitra te hitantana anao ahita zavatra hafakely ivelan'ny tanàna. Le titre androany moa tonga saina ny amin'izay no manin'Andriamanitra. Anankiroa le izy no zaraintsika androany. Voalohany, saina manaiky fa efa vita sy vonona ny zavatra rehetra. Dia le faharoa, le efa navoaka teo, saina mahita fa misy mihoatra azo antenaina. Ataovy mitombo ao anatinao ireo fahatsapana anankiroa ireo. Voalohany, mifankazara amin'Andriamanitra amin'ny fanekenao fa ny zavatra rehetra entinao eto androany maraina efa vita. Zany zao ny ivelan'ny tanàna, ianao zao no mikomprendre ny zavatsy ao tanàna. Zany zao le ilana an'le hoe ozy Jesosy ny teny izay nomeko anareo fanahy sy fiainana. Raha vao tsy miaraka amin'ny fanahy masina ianao dia tsy ho azonao mihitsy zany hoe zay zao raha mangataka hoe ohatra ve hoe inona re hoe mila fiara. Dia ahoana moa zany le mila fiara? Dia ao amin'ny Kristy le fiara efa vita sy efa vonona. Ny fahafahanao manaiky an'izay tsy resaka botolo be sy mokon-doha, fa ny fahafahanao miombona amin'Andriamanitra avy amin'izay niaretan'i Jesosy mahatonga an'le izy efa vonona. Rehefa mikatso le finoana hoe efa vonona efa vita, ahoana marina ary izy dia ampatsivo fanahy masina ianao hoe reto ny niaretan'i Jesosy mahatonga an'le izy vonona. Ianao zany tsy tantaraina fotsiny hoe efa vita ao an-dakozia ny sakafo tsy izay fotsiny tian'Andriamanitra hitondrana anao, fa présenten'Andriamanitra aminao le cuisinier mpanamboatra an'le sakafo, hifandraisanao am-po aminy hatonga anao atoky ny fisiany sakafo efa vitany nefa tsy mahita ninninina ianao eo ambony latabatra. Ny fahafantaranao an'le cuisinier no mahatonga anao mitsikina dia latabatra tsisy napy ary no atrehanao, satria ozy ianao hoe indray tsy maintsy misy zavatra présenteny ao, ary ny fahafantarako azy zavatra tsara be nefa homaniny ao za tsy navela ny sasatra fa zavatra efa vonona ny tonga dia ho arosony ao. Ny asako tsy cuisinier fa ny asako serveur. Ny serveur tsy miasa saina hoe ampy sira za tsy ampy sira, maninona ny afo, voatetika saina ninona, tsy ampin'izao. Tsy zany ny asa saina serveur. Ny asa saina serveur dia zao, aiza le alaina, aterina iza. Ka androany, formation ana serveur. Izay asa mety heverin'ny olona fa tsy tiany. Nefa toetsaina tian'Andriamanitra hanana ny zanany. Filipianina toko 2:5 ka hatramin'ny 5:9 mialatsiny fa nisy micro-ny hafafa kely avy any an-trano any. Na misy ikaikina kabla angamba le izy na fa sekolim-panasitrana androany miala zany aminaran'i Jesosy tsy masakana ny fizarana sy fitoriana amin'ny Jesosy koa zany. Zany koa proof fa tsy tsika manasitrana, fa raha tsika efa vitantsika tamin'ny maraina, fa proof mbola tsy vita le izy, aika tsy tsika kay le izy, aika izy kay le izy. Miara-miandrandreto zany tsika sinareo anaran'i Jesosy. Aoka ho ao aminareo zao saina zao. Tena akaikinao saina le resantsika eto saina mahatonga ny olona zany tsy manaiky hoe aiza koa izay vita eoko liana. Saina mahatonga an'iny tsy zakan'le vérité le saina, satria tsy mahafantatra n'le Andriamanitra
nanomana. Hainao ny mampitomana ny zanako tamin'ny voateraka rehefa noana. Satria tsy fantany ianao. Tsy fantany ianao na ampisakafo, tsy fantany ianao. Fanta fa mipitrotrotrotro azy io fa tsy fantany mihitsy izy ianao io. Fa rehefa mitomana izy ka omenao nono. Rehefa mitomana izy omenao sakafo. Dia manomboka me mahafantatra anao ny zanaka hoe io ray aman-dreniko io, vao mahafantatra fotsiny izy hoe noana dia fa misaina izay sakafo tokony ho ahy izy. Avy amina fifandraisana amina fotoana. Relation anatina fotoana ilay izy satria voateraka tonga dia hoe ianao ny ray niteraka manaja anao na ianao raka manotaitra izy koa ty zaza na sura fa na ianao ary atahotra hoe zaza tokony hitomany tonga dia hoe ianao ny raiko. Fa mandeha ilay fotoana dia manomboka misy fifandraisana mipetraka. Zay no mahatonga na ny zanaka tsangana na ny zanaka teraka tsy tokony isy différence. Satria le relation irahan'le zaza amin'le mitay zaza tsy tokony ahitany akory hoe ohatry ny ahilika foana izy. Raha zay ianao dia tsongoko ianao ry avy eo. Ary mety ampikitaka kely mangataka amin'ny tompo mihitsy. Satria matoa ianao naka an'le zaza dia ohatry ny nateraka ao zany iny. Jereo ny tenin'Andriamanitra fa Josefa tsy nanalika an'i Jesosy. Nefa Jesosy tsy zanany. Fa tena tezainy ohatry ny naterany. Mitomany sy nalahelo izy tsy nahita an'i Jesosy ohatry ny very. Rehefa tavela, tsy hoe tavela fa rehefa tamana tao amin'ny tempolo Jesosy, eny tenin'Andriamanitra. Tena tao am-pony mihitsy Jesosy. Hitan'Andriamanitra zay toy izy Andriamanitra hoe satria ianao misolo tena ny zanak'olombelona. Hiadopte, anangana ny zanak'Andriamanitra ho tonga zanany. Tapa-kevitra anangana ny zanak'olombelona rehetra ho tonga zanako ihany koa. Aizany mahatonga an'ilay zaza natsangana tsy mahita mihitsy ny hoe natsangana izy raha tsy rehefa tonga amin'ny fotoana ka mety hoe tsy maintsy ampahafantarina azy zany. Satria ilay fifandraisana miaraka tamin'ny ray aman-dreniny no ahafantarana ilay ray aman-dreny. Ny ahafantarana ao an' Jesosy ianao miaraka amin'ny isan'andro. Tsy anaty seminaire ilay izy hoe androany omeko anao izay ahafantarako an' Jesosy 20 taona. Tonga dia tsodrano omany fotsy valopy taovy lafilafy tsara. Aza maneko fitahan'ny olona. Tsy avy amin'ny vola ilay izy, tsy avy amin'ny fametran-tanana ilay izy. Raha mametran-tanana aminao zao raha momba an'izay zavatra hafa mety hitrango eo fiainanao. Fa ianao manamboatra ny fifandraisanao amin'ny Jesosy no andrasany ka oviana ianao ny anamboatra an'izay amin'ny herintaona. Avy ireny andro amin'ny maraina hoe ka tsisy atakandro zany hoe andro amin'ny maraina hoe amboarina ny fifandraisana amin'ny Jesosy. Aoko ho aminareo zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy kio. Amin'ny teny anglisy izy zakafantsika eto amin'ny ordinateur eto. Let this mind be in you. Hitanao io? Zany atao finoana. Zavatra mbola tsisy efa tondrotondrona. Tsy ampy an'izany ohatra anareo. Draindrainao tsy faritra tsy efa eo mihitsy ilay izy. Zay zao misy taona manokatra an'ilay frigo. Za foana ny hitanao eto Ye. Raha sina fakatsary ao dia ny sariko foana no hita eo. Za manokatra an'io foana. Fisaka misokatra fiaino elahy. Fiaino elahy. Tsofirany eo. Nisy fotoana anankiray amin'izay tsy atonona ntsony amin'izay. Tsy maintsy hohanina ity, tsy maintsy hohanina manino. Tsy atonona amin'ny provision. Matao ohatr'izay foana tompo. Ataon'Andriamanitra miara-miasa ilay izy mba hahatonga anao tsy ekoko eo amin'ny frigo feno. Io raha vao mety daholo io misy zavatra mipitsika amin'ny fiainam-panao fa amboary tsara mba ahitan'Andriamanitra toko hoe na ho ataony sy ho vitsorany ary zany tsy hivadika aminy ianao ary tsy ho varim-bariana. Let this mind be in you. Zafata manomboka amin'ny teny anglisy sika. Mety misy dikan'izany. Que cette pensée soit en toi, frère. Teny frantsay koa iny Vavy zany le saina zany mandalo. Dia Andriamanitra miteny ataovy ao aminao. Eza boketra pasteur. Tsangana ny pasteur vety. Andro vita. Manjary tsy hitan'ny olona. Sakafo boketra pasteur. Io mety io ataovy makatio. Pasteur, avelao ty telefone ty ho ao anaty poketranao. Iza mamela telefone? Za. Iza mandray le telefone? Pasteur Vololona. Inona ny andraikitra saiko ataon'ny pasteur Vololona? Raha misy olona mitady hakan'io, aza vela hiala ao aminao io, ary na ianao ary aza manala an'io ao.
aiza ny telefoniko teo am'izay avelao le saina ho ao aminao aza vela isy zavatra ampiala n'io saina io fa misy miketrika any ambadika any anala n'io saina io ao anatinao mpanjaka ianao very le maserveur mpanjaka ary manimpa tena tsy mekoka amiko zany mpanjaka serveur serviteur serviable mpanao service raha te ho chef ianao dia chef-veur zay ngapany alao ataon'izay mba mionona kokoa ianao teneno akaikinao aza vela hiala le izy hoe tehirizy le izy hoe na ianao ary aza manaisotra an'le izy hoe hitanao le fanoarana natsofoka tao ampoketra le izy dia nananatra tsy nananatra fa nyteny aza vela isy olona anala an'io ao ary na ianao aza esoronao io zay ndika le hoe aoka io ao aminareo zao saina izao zay tao amin'i Jesosy fa Jesosy nanana ny endrik'Andriamanitra na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza zany hoe nitoetra an' Jesosy zany tonga dia parfait malemy fanahy be fandeferina fe tonga dia any amin'le objectif tadiavintsika fa ozy izy ny boky ny Filipianina na dia efa tafavoaka izy amin'ny lafiny toetran'Andriamanitra feno amin'ny andavanandrony tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviany amin'Andriamanitra ny foanany tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo ny saina serviteur dia tsy mifitrika amin'ny endrika ny saina serviteur dia tsy mifikitra amin'ny endrik'Andriamanitra toetra tanteraka fantatrao ny lesoneto manamboatra ny toetranao fa na ho tsara toetra tahaka n'inona ary ianao serviteur aloha tandremo fa lasa fandrika ny hoe za efa tena malemy fanahy 4e danina dika le 4e danina efa niveau efa tena avo be zany 4e niveau ny Daniel 4e danina dia mitady ohatrany tsy hanompo tsoa satria maninona efa malemy fanahy be ianao le vao niditra io zao mbola miatrikady be ianao vao malemy fanahy ohatrany ny kikely tongotro ozy izy miverena fa mpanompo mpanompo tsara toetra fa tsy hoe tsara toetra tsy te hanompo tsony fisokafo ny sampanarety nivony azo ekely mission ho anao zay manarika eto izy ianao tonga eto ndao hanompo olona ray nanao amena ohatrany olo efa ao amin'ny sampanarety nanao amena tao na dia efa mitovy amin'i Jesosy ary ny toetranao dia mampatsiaro ny ten'Andriamanitra hoe ny secret an' Jesosy efa Andriamanitra izy fa mbola ny servir izy raha mbola azonao ataovy na dia efa maloatra zany ary feo anao toroy foana Jesosy alleloia tsy hoe manahaka an' Jesosy amantoetra isika dia tsy afaka manompo tsony ataoko ity Jesosy ary nyteny hoe zanak'olona tsy tonga mba hodipoina fa zanak'olona nidina mba hanompo izy izy avy amin'izay avy amin'ny communion ny fanahafanao an'Andriamanitra fa avy amin'ny saina ny fanekenao hanompo na dia efa tsara communion sy manana ny toetran'Andriamanitra ary ianao ao an-trano manompo ho an'ny lehilahy mafimafy zay satria tsika général ao an-trano mampanao jeriatrika sy rassemblement ny ankonana fa misy taona avelao ny rassemblement dana manompo tokony mba faly kosa ny renim-pianakaviana rehetra manatrika eto courage rahalahy isany raha tsinonako sady efa mitady vola hoe serviteur ngahinao moa mitady an'iny gamotsy Andriamanitra manokatra an'iny iny tsy hita raha voatadiavina be manompo saina serveur ny cuisinier no miketrika ny fomba andrahoana le sakafo ny cuisinier no misambotra koa mazava ny cuisinier no mitetika hena ny cuisinier no misaina hoe ampisira za tsy ampisira ny cuisinier no miandry ela be rambonombo sy tsaramaso tontolo andro
fa ny serveur tsy miandry, ny serveur maka zay vonina, ary ny serveur tsy mihinana an'izay serveny, fa ho an'izy iny ho an'ny hafa. Zay mba sisa kely eo aloha voarainao ve zany? Enao zany maka zay vonina anankiray zay, fa faharoa tsy ho anao le izy fa ho an'ny hafa. Tiava ny hafa, tiava miservira ny hafa, tiava misaina ny hafa, tiava mba miketrika ina re tokony atao mba tonga ny hafa zay mifanena amiko, inona ny azoko mena ny olona fa tsy inona ny avaka ny azoko amin'ny olona. Dia mety ho gaga ianao, tinona zany mba ho azon'ny servera? Serveur fotsiny dia ho hitanao. Serveur fotsiny dia ho hitanao. Faharoa, saina mahita le mihoatra azo antenaina. Io le anisan'le resantsika le hoe anivelan'ny tanàna no ny tantanan'i Jesosy an'le jamba, mba ahitan'le jamba zavatra tsara lavitra avy amin'Andriamanitra, mihoatra no le tsara andrandrainy ao amin'le tanàna mahazatra. Exodus 33:18. Ozy Mosesy amin'ny anaran'i Jesosy mba hampahitaony voninahitra ao. Exodus 29:7. Misy dika matoa Mosesy mireagir ohatr'izany. Tsisy olona mangataka raha tsy efa nandreteny avy amin'Andriamanitra. Ianao tsy mahay mangataka zany raha tsy miteny zavatra Andriamanitra. Satria na ianao tsy fantatro zay tokony angatahanao, fa Andriamanitra no mibitsika amin'ny zavatra teneniny atonga anao tonga saina hoe aio, aika izay zavatra zay tokotrany kay ohatra ny azoko angatahana. Exodus 6:3 anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toy no nisehoko tamin'ny Abrahama, nisehoko tamin'ny Isaka, nisehoko tamin'ny Jakoba razambe anao, fa ny anarako hoe Jehovah tsy mba nahafantarany aho. Mosesy, omeko tombony ianao. Inona malasa saina Mosesy? Iza ny ao aorianako omenao tombona mihoatra noho za zany? Ary kay zany ny fisehonao androany io zany mbola tsy tena io. Zay hitanao hatreto, zao ny fitenin'i Jesosy. Tamin'ny herintaona amin'izy ny teny izay, miomana azy izy, fa mbola tsy nahita ninninareo. Ianao io efa dizy fahagagana ny relia de miracle 4 taona natao. Inona tsy efa mba nampahitana anao, fa mbola ozy Andriamanitra hoe tsy nahita, mbola tsy nahita ninninareo. Zany hoe Andriamanitra zany te hiseho aminao mihoatra no le mahazatra heverinao fa tokony mba hisehony, satria ohatr'izay ny fisehony tany amin'ny hafa. Teneno akaikinao, misy zavatra mbola tsy hitan'ity tany ity hoe mbola tsy hitanao hoe mbola tsy hitan'ny hafa hoe tian'Andriamanitra hisehona aminao hoe tsy mahendeka ho an'Andriamanitra. Ahoana no hisehon'Andriamanitra amin'ilay mbola tsy hitako? Izy Mosesy ampahitao ary ahy. Miaingany aminao le etaeta fa tsy Andriamanitra no hipotsaka an'ilay izy voalohany. Ianao mila mangetahita hoe fantatrao ve fa misy fisehona tian'Andriamanitra hisehona aminao, ary tena mahazo aina be izy, tsy any amin'ilay eritreretinao. Hitanao ny problema kristianina voafehitra eo amin'ilay eritreretiny, fa tokony manaiky hihoatra no le eritreretiny, hiditra ao amin'ilay inona ny ao am-pon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra tena aseho aminao marina tokoa. Tsy voatery ho zavatra fantatrao le izy, fa tian'Andriamanitra tonga etaeta be any anatinao fotsiny, na dia ohatra mbola tsy mazava aminao ary, fa fantanao fotsiny hoe misy le izy dia mangetaeta an'izay fisehona mihoatr'izay. Mosesy tonga saina hoe Andriamanitra mametra ny fisehony. Ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama miferaka hatreo amin'ny Tsotoa, dia tehiteny koa Andriamanitra, aminao miferako amin'ny Jehova. Taitry Mosesy, fa ahoana miferanao? Misy fisehona zany tsy hisehonao amiko ve? Hisehoy amiko daholo. Mazava ho azy fa tsy feno moa ny fisehona tamin'ny Mosesy, fa nafinaritra. Navoaka Jesosy avy amin'ny Mosesy. Teo amin'ny Matthieu 17, teo amin'ny tendrombohitra fivatare, hoy Jesosy, ho fenotsika eto amin'izay le zavatra hitahitanao. Anaty 2 minitra, 3 minitra, mifalia mifakahitanao amiko, dia avy eo mialinareo mitsamina. Fa le izy, le etaeta ho valiana ihany. Tenenina akaikinao, manana faharetana hoe ianao.
fa ninonino ny etaeta ao anatinao hoe ho ataon'Andriamanitra zany hoe raha eo ianao hoe mino fa na i Mosesy ary mety tsy tonga saina fa le resaka tao dia efa adivan-javina vao hoe oay aika ty moka le niteneniko ampahitao mihoatra ay zany io zany le mihoatra Jesosy dinana voa Petera zay tahita Mosesy Mosesy tahita mihoatra Petera tahita Mosesy iza tiana ho hita eto izy efa mahay lesona izy zany iza tiana ho hita eto ataovy Jesosy ataovy Jesosy afaka hiasa Andriamanitra mino fa ao anatin'ny fotorotoro any anatintsika any iseho Andriamanitra hitanareo zany a le anao mandre mihitsy dia mireagir wow mahafinaritra azy zany raha mba zany isehon'Andriamanitra ohatry zany tena faly zay nge tian'Andriamanitra ho hita fa tsy isaky ny tonga dia vola karaha mamiakatra ary ty pastery tsy mba mitsodrano misy double portion nefa misy tsara lavitra noho ny double portion esprit en plénitude efa ela nanao amenina zay fa mbola misy tsy azoko anatin'izay nazary fa ozy Andriamanitra hoe any le izy dia makany fotsiny mbola tsy azontsika ty rehefa mivavaka ty Andriamanitra hoe tsy azoko ty fangatahako aloha so dia verinao fa moramora ary mianatra tao amin'ity sekolite tsika sandratreo mitovy any mizavatra tsy azo mihitsy eny indrindrindra rehefa le lasy pastera frazina 50 moa tsy mijanona averimberinao amin'ny MP3 indimy mbola misy tsy azonao ihany maninona Jesosy dia mitoy amin'ilay hoe ho tahiny ianao iny ohatry ny azo kokoa sitrany ianao tenenina akaikinao misisiany amin'ilay tsy azonao hoe misisiany amin'ilay heverinao fa sarotra hoe zay tsy azonao androany hoe hidongy eo tongotro ny tompo hoe teneno izy aza mialo eo raha tsy azonao hoe le azo resana tsy zavatra fa comprendre le resako so dia mandray lesona zany tenen'ny pastera zany dia aza mialo mihitsy raha tsy raha raha tsy azonao jusqu'à ce que tu comprennes français ndray zay zao until you understand it ny fahafenoan'ny fisehoan'Andriamanitra Jesosy sy tehaka mafy tsara Jaona 16:12 eto zany misy olona tian'Andriamanitra hanova saina andray an'le saina dia tsy hamelan'ilay izy hiala hitahiry an'le saina omeny anao avy alao moa reto saina reto mba ho ao anatinao moa Jaona 16:12 Jesosy mbola manana zavatra maro lazaina aminareo fa tsy zakanareo ankehitriny tsy midika hoe tsy niteneniko dia midika efa tsy misy tsy midika hoe tsy ataoko aminao dia midika efa tsy isy le izy ianao tsy mahazaka an'le izy fa za te hanao an'le izy mahita fa misy olona eto mahazaka ataovy misy etaeta ao anatinao anisan'ny zavatra natoron'i Jesosy sambatra zay nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no vokisana arakaraky ny anoananao fahamarinana no amikisanao fahamarinana raha tonga eo amin'le latabatra feno sakafo ianao amin'ireny le mariazy ireny sira sy mofo kely ny entinao mody zay ny anoananao dia mety hitenana afaka io mariazy mofo sira ve nomena ianao ny mofo sira nalainao fa ny olona nona tonga teo le latabatra mihitsy ny batainina keny amin'ny latabatra ry zareo teneno akaikinao ianao ihany mametra an'io hoe dia manomboka androany hoe azaferana hoe hozy Jesosy manana zavatra ho lazaina aminareo fa tsy zakanareo ankehitriny fa efa anatinao fanamasina tokony ho zakanao le izy fa tsy ataon'le izy raha tsy etaetanao le izy raha vao mionina sy afa-po ianao ny ara rehefa mirakina azy vola fotsiny ny tonga dia efa sava zany dia misy lanitra kely safona aloha fampakarana toy Andriamanitra ka tsy fampakarana ny tiako ofera anatin'ny fonao papakatra izy satria rehefa tonga teo Virginy 5
endry sy dimy adala ny feo tsy hoe tonga ny fampakarana tsy fampakarana no annoncen'le message de réveil fa tonga ny mpapakatra lay mpapakatra no aseho an'le message ny fifoazana. Jauna 6:60-62 ankaingana kely tsika efa maika hiasa noho ny amin'ny fotoana fa tsy noho ny amin'ny asa. Naran'i Jesosy maro tamin'ny mpianany noho ny nandredina anao hoe sarotra ny tenin'ny paster Rotolo zany iza maheno zany. Ary fantatra Jesosy tompony dia fanomonona tamin'izany ny mpianany dia hoy izy taminy matafotoana anareo nga zany maiky nareo ahita ny zanak'olona miakatra any amin'izay nitoerana taloha ny entanareo hatreto dia efa zany sady ny mbola izy ty zavatra hitranga sisy eo iarahantsika. Inona karazana mofo fantatrao? Inona zao no haninao raha tsy ny tamin'ny maraina no hanao omaly eto amin'ireo nandeha rery le hitanao nisy mofo iny dia nijanona ianao inon'iny mofo inon'iny. Mofo baolina mofo stopé langouste crier oza misy iny zany mamonjay sabotsy mofo baolina mofo stopera mofo gasy mofo akondro merci pasteur mofo akondro jamaïque misy tsy mahay zao zany tandreny fa raha voadisanao dia zavatsafa ny amidiny olona amin'ilay jamaïque oaisanao ry zoky jamaïque andao ary fa efa tratran'izany pasteur raha tany dego zay vita séminaire dia andeha vetivety pasteur dia vao nijerina dia fantanao inona dikan'izay hoe rehefa iverina eo dia tsy tanapolo lasa izy nandeha an'ilay tokotoky ao na ry zoky ny tena misy jamaïque dia ozy izy le sofena tokotoky ohatrany sarotra be amin'izao alina zao fa aleo fa misy bandy atsoko dia resantsika fa asa raha ame zareo na tsy hanome gagagaga pasteur rato fa jamaïque koa ve dia ilana an'izany aika hoe jama zavatra hafa ika mampihika hafa le jamaïque nefa mofo akondro mikarepoka le izy misy tantely raha mbaka eny ambom-pony eo dia palissandre fetsoina azy oza misy ty pasteur ty raha mofo nresantsika misy ao amin'ny CV zay misy hoe expert en mofo et consort misy karazany mofo zao misy mbola eto zany zao misy mbola tsy nanandrana mofo jamaïque eto sotsika amin'ny teny samy eto zantsika dia mbola misy zavatra tsy nandramanao nefa samy eto amin'ny tanàna le izy kosa aloha tsorona fa le mofo jamaïque kosa aloha tsy any amin'le eritreretinao le any amin'le tsy maintsy serviteur ohatranay le any amin'le any mahita an'le izy rehefa le vita croisade dia letina mbavaka zay loto ao anatiny ity miala dolo fa andao na mpanompo ndray mandeha nanao croisade tetsenosy tsisy rano raikitra ny croisade sitrana amin'ny marary ny tananao teny ambony lohan'ity karazana olona be dia be tsy ny sasa tsy nandro firy andro firy volana ity vita le croisade betsaka ny sitrany nan'olo tena andeha hody amin'izay hoaterin'ny pasteur vololona misy sambosy io pasteur fa tsy aloha diovina aloha ny tanana tsy mandray an'izany ho eo fa Andriamanitra nitady atoka ty alasy ty fa nitsofina rano kosa aloha ninina aretina miala daholo amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tsy mahazaka an'izany no vavonao dia tsy manao an'izany ianao misy karazana mofo zany zao na tsika eto ary mbola tsy ninana dia ahoana no amerantsika ny fisehoan'Andriamanitra amin'izay efa hitantsika sy efa tantarain'ny olona. Misy koa mofo menakely mofo makasaoka mofo sira mofo sakay mofo anana mokary mofo bota be mofo maranitra misy zany any aminareo ka tsisy any aminareo misy zany mofo bota le bota kely iny dia mofo bota be le ngeza be version dia maranitra ndray ny lohany sy ny rambony hitanareo ve aika zany ianao io tsy mahita fa le izy misy zay le tiako tenenina ianao tsy mahita fa le izy misy ohatr'izay le anerin'Andriamanitra antsika androany misy zavatra mbola tsy hitanao tian'Andriamanitra pahitananao raha manaiky ianao tsy angetaeta eo amin'le mahatery ianao fa angetaeta azy. Hitrangety ny vavolombelona na mofo be dia be aminaran'i Jesosy androany receive mba minomo hoe ny anahy tsy zany ilainao zany da tsika hitsangana vafontananao sy fisaorana fankasitrahana ome voninahitra Andriamanitra tenena izy tompo manaiky hiazona andreo saina nomenao ary eo saina manaiky fa efa vita le izy
saina manaiky fa misy mihoatra azoko antenaina. Aza vela ho badenina sy tery eo amin'le manahirana. Nefa ianao te-pahita mihoatra no le misy an'andro any. Fa ianao na mpianatra tsy ampidirinao any raha tsy mangetaheta an'le izy. Asa raha tontanao dia miresa amin' Jesosy ianao, miresa amin' Jesosy, manao taribavaka tary amin'ny fanahy fotsiny eto fa miangavy ianao mihitsy miresa amin' Jesosy zao maraina zao. Hoe teo aminy ireo saina voafetra, ireo fo voafetra, ireo zavatra be dia be izay mandiso sy manampina lalana tsy ahafahan'Andriamanitra mihetsika sy miasa mihoatra eo amin'ny fiainanao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo tonga eto anatrehanao indray izay andro amin'ny maraina. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fantsiana, misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny lesona, misaotra ny amin'ny sary asehoanao, misaotra ny amin'ny fanoharana, misaotra ny amin'ny fahamarina, misaotra ny amin'ny fanambarana. Raha amin'ny anaran'i Jesosy tena ekenay ny sain'i Jesosy ho atao anatinay. Tsy avelanay hiala zany satria ny zavatra rehetra efa vita avy amin'ny fiombonanay aminao ilay namita. Ampianarina zany efa ho avy ny fotoana tanteraka amin'ny fanahafana anao ny toetranay fa mbola hitoetra ho serviteur zay. Ary anaiky ho tonga serveur afaka miservira mizara izay vonona ho an'ny hafa. Ary indrindra Tompo, anantena any anaty ahitan'ny fisehoanao mihoatra noho izay efa mahazatra satria ianao mihitsy te iseho personnellement manokana amin'isa tokantrano. Tsarovy izay tonga eto androany Jesosy ka mety miatrika fanaintainana na fampahoriana mety any amin'ny fisaintsainana ao amin'ny fanahana mety misy zavatra mangeja, mety misy zavatra mamatotra. Afaka mifatorana amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manonona fiadanana ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ny fiainan'Andriamanitra ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fanasitrana sy fahasalamana ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Hery sy tanjaka sy fijoroana amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka androany me mahazo aina ny fiombonanao sy ny fifandraisanao amin'ny Jesosy. Tonoनको amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tsy miala maina avy eto amin'ny fanatrehana izany ianao. Ninona ho karakarainao androany sy amin'ny herinandro ity, ny tompo ane ombanao sy hanampy anao amin'izany. Aza vela ho any amin'ino ny fonao, avereno ao amin'ny Jesosy ny fonao. Ataovy fototra ao amin'ny Jesosy ny fonao. Manekeo any ivelan'ny tanàna amin'ilay tsy mahazatra mba hahafahanao mahita n'Andriamanitra mihoatra. Tsofina ranao amin'ny ara-maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta, tahin'Andriamanitra ianao. Amen. Mahazo toerana vetivety tianao fanatritsika dia Alléluia. Safay ianao. Afaka miatrika tsara. Tsy migongonona be tsara rehefa mandeha rehefa avy eo. Efa nampaherezin' Jesosy ianao izay. Miatrika journée tena ataovy feno fifaliana tsara. Afinaritra indray ny fiarahako aminao androany Jesosy. Wow, misy surprise. Inona indray zany eo ambadika io? Ianao koa mahafinaritra ary Tompo. Afinaritra ny journée anao miaraka amin'i Jesosy. Tahantsika ny Tompo rapitso sekoly eto. Sekoly tokantrano. Tongava amin'ny etaeta. Andriamanitra hikasika ny tokantranonao. Andriamanitra mpianatra anao. Tsy ho diso fanapa-kevitra anao ny fomba fiatrehanao ny fiaina tokantranonao. Amen. Somary sapotsy ny fotoanantsika tsy mitrampokin'olona. Atao visan'ny manana etaeta ianao. Isaky ny renao hoe misy fotoana. Tandremo ny direct. Tatsika hitsangana. Saotra Jesosy. Taovy azo antoka fa manao ny fanatitra koa ianao. Na dia efa manao fisaorana aritsika. Saotra Jesosy. Asio fisaorana, asio fisaorana, asio fisaorana. Fisaora azy. Isaory an'Andriamanitra. Tsy ho voatery ho takatry ny sainao daholo fa tonga dia isaory. Isaory apatokiana be mihitsiny. Saotra Jesosy. Mankasitraka anao izay. Saotra fa hita fanatrehanao dia misy fahagagana. Ataovy misitraka an'izany ny zanako tsiraray avy. Satria Andriamanitra mahagaga ianao. Hainao atao zany ary zany ny fahaiza-manaonao. Ary ianao mihitsy ny mahafinaritra mihoatra noho ny hoe mahagaga. Jesosy mba tsarovo ny zanako rehetra. Tonga eto androany sisy rehetra manaraka direct amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Efa vita teo ny tsodrano zareo amin'ny fahasoavana.